teny fiainana. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nasolo ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Romanina 1:17. Anondrona ny fiainan'ny Jentilisy zany, nanondromy Paoly ny fiainan'ny Jentilisy zany ry havana, izay tsy mahalala n'izany voninahitr'Andriamanitra tsy mety ho lo zany, fa nalaony ny vavaka tamin'ny sampy, manao sarin'olona sary vongana izay andololiana sy ankohofana, manao sary vongana miendrika biby, miendrika vorona, miendrika biby manatongotra efatra, miendrika biby mandady sy mikisaka. Ireny no nivavahan'ny Jentilisa tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly. Fa hoy Paoly apôstôly hoe ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety ho lo dia nakakalo zavatra mety ho lo. Nalaon'ny olona tamin'izany nivavaka tamin'ny zava-boary toy izay mivavaka amin'ilay pahary. Amin'izao androntsika zao ry havana dia mbola iainana zany. Mbola maro ny olona miaina ao anatin'ny fahaverezana, mbola miaina ao anatin'ny tsy fahalalana. Miandry antsika ireny olona ireny mba hitorintsika amin'ny filazantsara, mba hampahalalantsika azy fa misy voninahitra tsy mety ho lo dia ny voninahitr'Andriamanitra. Fa raha ny zava-boary eto amin'ity zao tontolo zao ity dia zavatra ho levona, zavatra ho potika, ary zavatra tsy azo anteherina sy tsy azo hivavahana, zavatra tsy mamaly vavaka, ny sary vongana sy ny sampy rehetra izay atao. Mampalahelo koa ry havana dia izao, efa misy amin'izao ireo karazana mpitoro filazantsara na mpitoro fivavahana izay mampikambana amin'ny fampotsampy sy ny fivavahana amin'Andriamanitra. Akamban'izy ireo zany hoe ilay Andriamanitra Zanahary ny vavahan'ny malagasy izay nanakina ny fiainany dia tsy iza fa ilay Andriamanitra Jehova ray mpamonjy, nefa ilay Zanahary ny vavahan'ny malagasy taloha dia ilay Zanahary sampy, ilay heveriny fa misy razana mpanelanelana, ilay heveriny fa mitahany am-pasana. Izany ny heverintsika. Fa misy manakambana an'ireo ka mampirisika ny kristianina ankehitriny hanompo sampy, hivavaka amin'ny sampy, hivavaka amin'ny zava-boary, hivavaka amin'ny tapakazo, hivavaka amin'ny singam-bolo. Any anaty Baiboly ohatra, hivavaka amin'ny zavatra izao tontolo izao. Androany ny ampahafantarina anao ry havana, tokana ihany ilay manana ny voninahitra tsy mety ho lo dia Jehovah Andriamanitra any an-danitra. Tsy hitanao maso zany. Rehefa mitady an'Andriamanitra amin'izay zavatra hitan'ny masonao ety an-tany ety ianao dia tsy hahita azy ianao. Ny anahitana azy dia Jesosy no miteny hoe izay mahita dia mahita ny iray. Ao amin'i Jesosy ihany no ahitantsika an'izany Andriamanitra zany, na iza te hitady an'Andriamanitra. Mpanjiny ny azo fijaliana izay namonjeny Jesosy ianao, fa ao no misy ny voninahitr'Andriamanitra sy namonjeny ianao. Aza avela ho taritan'ny olona hanompo sampy sy ho taritany amin'ny hitoky amin'ny zavatra ny tany eny avelambelany ihany, na hanompo ny zavatra no arian'Andriamanitra any. Fa Jesosy rery ihany ny atsika, ary hoy koa ny fampianarantsika hoe Jesosy rery ihany. Mahereza ary mivavaka, ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao, toroy ny filazantsara izay nanondran'Andriamanitra anao ho an'ireo olona tsy mahalala rehetra. Amen.